Toko faharoa, asan'ny apôstôly, toko faharoa, 25 hatramin'ny 20, asan'ny apôstôly, toko fahasivy 21. Momba ny faminaniana izay vokarin'ny fanahy masina sy ny manodidina izany ny foto-kevitra na lohahevitra ambarantsika androany. Iregna ny tompo. Alleluia. Ho antsika teto Akorondrano, manaraka fivoriana isaka ny alahady, dia manome fanamariana aho fa androany ny alahady fahatelo nitondrana teto anivontsika ity lohahevitra ity. Faminaniana vokarin'ny fanahy masina sy ny manodidina azy. Arak'izany izay ambarantsika androany dia toy izay fanambara tamin'ireo alahady roa alohan'ny androany. Ialako tsiny ho anareo izay tsy teto. Efa nambarako tany am-piandohana fa misy teboka maromaro anatin'ity fampianarana momba ny faminaniana vokarin'ny fanahy masina ity. Ny sasany efa voambara, ny sasany mbola ambara. Tiako ny mampatsiahy izay efa nolazaina teto. Ny voalohany dia ny hoe ireo zavatra mitranga, zavatra tonga sy misy rehefa mirotsaka eo amin'ny olon'Andriamanitra ny fanahy masina ka miditra ao ambon'izy ireo, mameno azy ireo ka mitoetra ao anatin'izy ireo. Misy tokoa ny zavatra mitranga rehefa milatsaka ny fanahy masina ka mirotsaka eo amin'ny olona. Raha ny testamenta taloha no diniana, raha ny testamenta voalohany. Fa anisany iray amin'ireny ny trangan-javatra anankiray olona hitsehany ny fanahy ny faminaniana. Hitantsika fa ao amin'ny Joël toko faharoa 20 dia milaza teny fikasana efa milatsaka ny fanahy masina arotsaka Andriamanitra amin'ny olona dia misy olona mandray faminaniana. Ary amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa izay nivoakina tamintsika teo, teny Petera hoe izao izy ilay nolazainy Joël nampaminany, fa izao nisy ao ny andro farany, andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Ny zanaka lahinareo, ny zanaka vavinareo aminany. Malina izany, roviana re izany no tanteraka. Izao nisy eo amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ny zanaka lahinareo, ny zanaka vavinareo aminany. Zato fahita fahitana na hiantitra ny nofo, ity koa misy zavatra ray, ary ny mpanomboky lalàna vavy natsako ny fanahiko amin'izany androany, ka dia aminany. Efa mba noeritreretintsika ve zany hoe rehefa milatsaka ny fanahy masina amin'ireo izay ilatsana dia handray fanahy ny faminaniana izy ireo.
Mpanompon'Andriamanitra lazo avy aminay mandray teny avy amin'Andriamanitra, omen'Andriamanitra teny, mahazo fanambarana avy amin'Andriamanitra, manana fanambarana, ary avy eo dia miteny'Andriamanitra. Efa noresahako io hoe rehefa milatsaka amin'ny fanamasina ireto ny zavatra miseho. Izay ilay teboka voalohany fanambarana. Faharoa, ireo faminaniana tsy azo atao tsinitsiny araka ny voasoratra amin'ny Tesalonianina 1:5-4. Asa atao tsinitsina ny faminaniana. Maro mamaky an'io ohatran'ny zavatra teny mandany fotsiny. Fa tsy tsakotsakoiny hoe inona izany faminaniana tsy azo atao tsinitsina izany. Efa nambarany amin'io. Fahatelo, loharano nipoira ny faminaniana avy amin'Andriamanitra. Raha misy faminaniana vokarin'ny fanamasina, faminaniana avy amin'Andriamanitra, inona no natonga an'izany? Loharano avy aiza no naboboboky an'izany? Efa nambara io soteniko itsoniko. Faefatra, nitoetoetra izany faminaniana vokarin'ny fanamasina izany ny fomba fisehony. Manahoana moa? Aina mahafantatra mba haizanao manavaka faminaniana avy amin'Andriamanitra. Toy izao zany olona etsehiny fanano faminaniana izany. Ireo efatra ireo ny efa nambara tamintsika. Anjaran'izay efa nanalika teto no matsiaro, mitreritra, tadidy. Ny mahavoany ohatran'ny hoe enona dia ampidirinato, nakale fitenena ampidirinato dia vokato. Tsy misy hafa eto. Kanefa raha ohatra tena mpianatra ny tompo ianao ka tena mangetaeta ny fahamarinan'Andriamanitra, tsy avelanao andalo fotsiny ireny lesonao. Androany aho araka ny tolotsaina no meny tompo ady resaka zavatra fanampin'izay fanoresahako. Izy ity dia somary zavatra hafa mihitsy, nefa momba ny mpaminany sy ny faminaniana ihany izy ity, saingy lay faminaniana tsy izy no tena hotsindriana be eto. Faminaniana tsy izy, zany hoe faminaniana sandoka, faminaniana tsy avy amin'Andriamanitra. Sy mpaminany sandoka ny tokony ho atao manoloana an'izany. Raha lahy sy anabary, zava-misy ankehitriny amin'izao andro faran'izao ny mpaminany sandoka sy ny faminaniana tsy izy, ka tena mila fiambenana sy fitandremana mba tsy ho voafitaka izy. Jereo ao amin'ny soratra masina, mampitandrina no ny fisian'ny mpaminany sandoka Jesosy Kristy sy ny apôstôly. Ovakitsika reto toko sy andininy reto. Mateo 7. Andiny 7:10. Mitandrema ianareo ny ampaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafiany omby, fa ao anatiny dia ambodia mitoa izy. Ny voany no ahafantaranareo azy,
manoto voaloboka mitsilo vany olo na viavy amin'ny songosongo, dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovoa tsara, ny azo ratsy rehetra dia mamovoa ratsy, ny azo tsara tsy mety mamovoa ratsy, ary ny azo ratsy tsy mety mamovoa tsara. Ny azo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka tsy hipiany anaty afo, koa dia ny voany no ahafantarana azy. Mahafinaritra le teny anankiray hoe ny azo tsara tsy mety mamovoa ratsy. Raha anisan'ilay azo tsara isika, anisan'ilay olon'Andriamanitra tsara, anisan'ilay mpitoro teny tsara, anisan'ilay mpanompon'Andriamanitra tsara, tsy mety, tsy mahay mamovoa ratsy. Avy ao amin'ny ratsy ihany ny voan'ny ratsy. Miteny Jesosy mitandrema ianareo ny amin'ny mpaminany satroka. Io misy zany ny mpaminany satroka. Mampitandrina Jesosy. Makao aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny ambody mitoa izy. Ao Mateo 7:20, Mateo 7:20, ny andiny faraika ambin'ny folo. Fa izy mpaminany satroka maro hitsangana ka mitaka ny maro. Jesosy no miteny izany. Andiny 7:20. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana, kaneo famantarana lehibe izy fagagana. Ary raha azo atao na dia ny olombo fidy aza dia ho fitany. Ino efa voalazako taminareo raha teo zany. Izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro. Izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana, kaneo famantarana lehibe sy fagagana. Raha azo atao na dia ny olombo fidy aza ho fitany. Ino efa voalazako taminareo raha teo, mitandrema ny amin'ny mpaminany sandoka. Mampitandrina Jesosy. Ao Marka 7:20, andiny 12. Marka 7:20, andiny 12. Raiky amby roapolo, faharoa amby roapolo. Ary amin'izany raha tahiny misy olona miteny aminareo hoe indro ety Kristy na indro iry, aza mino azy ianareo. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana, kaneo famantarana sy fagagana amin'ny tany. Na dia ny olombo fidy aza raha azo atao. Fa mitandrema ianareo, indro efa voalazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra. Ao Petera faharoa, Petera faharoa, toko faharoa. Petera faharoa, toko faharoa. Andiny voalohany. Fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona, ary izy koa mpampianatra sandoka tahak'izany eo aminareo, izay tonga mangingina fahatsondalana amin'ny finoana mahavely, izay andany tompo izay nividy azy ka hatonga fandringanana tampoka eo amin'ny tenany. Maro manaraka ny lala mandoza, ka ireny mitenena ny ratsy ny lalan'ny fahamarena. Ary amin'ny afatratry ny fitiavany irena nanaovany varotra anareo amin'ny teny mamitaka. Efa ela izay no tsy nijanonjanona ny fitsarany ireny, ary tsy reny ndemana ny fanamiloana azy. Tena ohatrany tsy tiako be kanefa ny Baiboly miteny. Fa nisy mpampianatra sandoka teo amin'ny olona, dia izy koa mpampianatra sandoka tahak'izany eo aminareo.
dia manotantsika hoe isa 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 manontany teny so hoy Jesosy ndray aminareo amatika eo ny mpianatra hoe isa zafa izany Jesosy efa mahafantatra. Nisy mpampianatra santoka teo amin'ny olona ary isy koa mpampianatra santoka tahaka izany eo aminareo. Manio fotsiny aho hoe misy ilay mpaminasa, misy ilay izy. Ny Baiboly no manambara ny fisiany izy io tsy azo mitetsy. Jaona voalohany toko 4:4 ry malala azaminy ny fanahy rehetra izato toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa laza amin'izao tontolo izao. Mpaminany sandoka efa laza izy amin'izao tontolo izao. Misy io mpaminany sandoka io raha lasenabady mampitandrina antsika ny apôstôly sy Jesosy. Ao bokin'ny Titosy toko 1 dia miresaka ndiny 7 fa 1:20 fa 2:20 maro ny tsy azo fihezina pitalifony sy mpamitaka indrindra fa ny avy amin'ny voafora tsy maintsy ho tapenam-bava ireo izay mampivadika ny mpianakavy maro fa mampianatra izay tsy mety azy ahoany ariana maloha, mampianatra zavatra tsy mety. Hoy ny anankiray amin'ireny izay mpaminany teo aminy, mpandainga mandrakariva kretana biby ratsy kampetenda. Mpaminany sandoka tsy tia fifehezana, tsy tia fifehezana, tsy mpanara-dalàna, tsy tia filaminana. Raha misy rafitra ao am-piangonana tsy hajainy zany, misy foto-dalàna ao am-fiangonana tsy hajainy zany, misy lalàna fampitondrana tsy hajainy zany. Maro ny tsy azo fihezina, mpitaria foana, mpamitaka, indrindra avy ao mamadika ny mpianakavy maro, mampianatra tsy mety vazahoany ary manoto. Mpaminany eo amin'ny olona, mpandainga mandrakariva, biby ratsy kampeteny. Oh, engeny tsisy an'izany ao Jesosy. Asan'ny apôstôly toko 3:10 ary efa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy ireo dia nahita jiosy anankiray atao hoe Bar Jesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka. Mpaminany sandoka mazava Bar Jesosy zanaky Jesosy mpanao ody mpaminany sandoka. Anarany Bar Jesosy taka hoe zanaky Jesosy nefa mpanao ody. Oh, za zanaky Andriamanitra mpanao ody mpaminany sandoka. Satria misy izany mpaminany sandoka dia misy koa ny faminaniana diso sy tsisy. Fantatry ny apôstôly zany, nefa tsy nisaka anazy ireo zany tsy hitady ny tena izy, tsy nisaka anazy ireo zany tsy haniry ny tena izy. Jereo tsara Paoly, zao ny teny nataony ao amin'ny Korinthiana 10:4-20, mandry fatratra
mandry fatratra koa ny fanomezam-panahy indrindra fa ny aminany. Ndiny fahadimy aleo maminany. Diny faharoambin'ny folo nareo fatra-paniry zava-panahy zay ampandrosin'ny fiangonana ny tadiavo indrindra. Inona moa le mampandrosin'ny fiangonana? Ndiny fahatelo zay maminany kosa miteny amin'ny olona fampandrosoana sy famporisiana ary fampinonana. Ny fanomezam-pahasoavany faminaniana mampandroso fiangonana. Ary miteny Paoly, oka hiteny ny mpaminany rona teny, mahazo maminany tsiraray avy ianareo, mba hianarana izy rehetra, mba ampahirezana azy rehetra, ary tiako aminany ianareo. Ry rahalahy, mandry fatratra ny aminany. Tsika tsy tokony hiaotra na hiraviravin-tanana hoe ka misy ene ny faminaniana diso, misy ene ny mpaminany saoka, dia alao azo ihany za tsy dia tena miloboka lalina amin'izany faminaniana na aleo mpivavaka tsotra ihany. Tsy maninona na tsy maminany azy, aleo mpivavaka tsotra ihany. Move ny fanjakana rehefa misy ny gendarme santoka, dia akatony ve ny sekoly fanofanana gendarmerie na fanokanana polisy na miaramila? Manao foana izy. Na misy miaramila santoka, polisy santoka, gendarme santoka, move mitsahatra izy amin'ny fanamboarana volan-tena izy satria misy ny vola santoka. Tsy manao an'izany izy, mandroso izy, mandroso izy. Tahaka izany koa tsika, na misy aza ny mpaminany santoka, mandroso tsika, mandroso tsika, mandroso tsika. Halleluja. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Ny apôstôly Paoly dia niteny manao hoe iriko ary tiako ho mpaminany ianareo. Motsy izany koa no mba fanirian'i Mosesy ao amin'ny Nomeria 1:20 ka 9:20. Zaho hanolonanao, engeleka ho alatsaka Jehova amin'ny olona ny fanahy, dia aminany avokoa ny olon'Andriamanitra rehetra. Sarotra lamina mantsy izany mpaminan'Andriamanitra. Mpaminany manaiky hoentin'ny mpaminany. Ny olona manana ny tenin'Andriamanitra dia mora no mitady azy. Ny olona mpakatao ny tenin'Andriamanitra mora no mandamina azy. Moa misy olona manana ny tenin'Andriamanitra dia sarotra lamina. Tsy sarotra lamina. Ny olona mpakatao ny tenin'Andriamanitra tsy sarotra lamina. Satria le tenin'Andriamanitra fiainany, ampiarina amin'ny fiainany, ka raha zavatra araka ny tenin'Andriamanitra, manaraka ho azy izy. Satria izy efa mivavaka hoe atao pokony ho riketako ny teninao mba tsy atao. Ny olona diso hevitra dia ny olona tsy manana ny tenin'Andriamanitra. Mampalahelo ny olana misy ene ataon'ny olona le tsy fatakarana ny zavatra misy eo amin'ny tena, tsy fantany ny tenin'Andriamanitra. Zany ny zava-misy eo amin'ny olona. Mangata amin'Andriamanitra ianao mba ho tonga ory ny tenin'Andriamanitra. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Zany no ambaran'ny soratra masina. Dia raha ny tompony amin'izy. Halleluja. Kolosiana 3:7. Oka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Alatsoponao, tirizo anatinao, soraty eo amin'ny vato fisaky ny fonao ny tenin'Andriamanitra. Mora amin'Andriamanitra no mitarika anao raha fantatrao ny teniny mitoetra ao anatinao. Izay indrindra ny fantatry Mosesy, fantatry Paoly, ka natonga azy ny teny hoe mandry fatratra ny aminany. Mpaminany olona manana ny tenin'Andriamanitra. Mpaminany Elisy, hoy ny tena ao amin'ny tokoa ny tenin'i Jehova, ao amin'ny Elisy tokoa ny tenin'Andriamanitra.
koa efa mpaminan'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra fiainana izany. ao amin'ny Joelina toko faharoa andiny fafalo amby roapolo telopolo sy ny apôstôly toko faharoa andiny fenina ambin'ny folo valo ambin'ny folo manambara ny teny fikasan'Andriamanitra io momba ny fifohazam-panahy izay mahatonga ny olon'Andriamanitra ho feniny fanahy masina andray ny batisan'ny fanahy masina ary rehefa vita batisan'ny fanahy masina dia feno manana fanomezam-pahasoavana ho alatsaky Jehovah ny fanahy mpanomboko lahy mpanomboko vavy aminahy. Io faminaniana io dia tanteraka tamin'ny fiangonana voalohany, tanteraka io hoy ao aminao hoe tanteraka io izao ny zavatra nisy ny fiangonana voalohany iny nanana mpaminany jero tsara ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 1:1 ny andininy fa 7:20 ary tamin'izany andro zany dia nisy mpaminany maro avy tany Jerosalema nakany Antiokia ary nitsangana ny anankiray tamin'ireny atao hoe Agabo fa nasehony fanahy masina taminy fa isy mosary lehibe eran'ny tany rehetra. Le fiangonana tao Jerosalema ilay fohy be fifohazam-panahy tao Jerosalema nisy mpaminany maro tao, nisy mpaminany maro tao. Gaga tsika hoe angamo moa tsy tapitra tany amin'ny andron'ny testamenta taloha ny faminaniana tsisy azy mpaminany tamin'ny testamenta taloha mpaminany ny fanekena taloha izay naminany ary ny farana hatreo amin'ny Jona mpanao batisa mpino lalana an'i Kristy. Jona mpanao batisa dia tahaka ny tadiny ray nampifandray ny asa fanompoana aty amin'ny testamenta vaovao. Faminaniana ny amin'ilay hoe Kristy ho avy amin'ny nofo dia tanteraka rehefa tonga Jesosy, fa ny faminaniana izay niresahana ny amin'ny fanjakana ny fotoana mbola mitoetra ary mbola andrasana, fa ny mpaminany izay niaika indray tamin'ilay andro Pentecoste tao Jerosalema dia mbola mitohy ary mbola miasa ary mbola misy an'izany ao amin'ny fiangonana ankehitriny. Ny asan'ny apôstôly toko 7:20 ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra. Hitanao le fiangonana tany Antiokia koa dia nisy mpaminany. Tao Jerosalema nisy, tao amin'ilay sampam-piangonana Jerosalema nisy mpaminany. Dia raha Andriamanitra. Ny asan'ny apôstôly toko 10:10 ny andininy faharoa amin'ny telopolo miresaka amin'ny Silasy sy Joda. Ary satria mpaminany Joda sy Silasy dia nampirisika ny rahalahy tamin'ny teny maro ka nampiorona azy ireo. Asa fanompony mpaminany manetanetana ary mampirisika ny olon'Andriamanitra, tsy mampiravoravo-tana, mampiorona ny olon'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko 1:20 hitatsika reto Virjina zanaky Filipo reto. Asan'ny apôstôly toko 1:20 mazany lehilahy izany dia nanana zanaka vavy Virjina 4 izay naminany. 9 ary nitoetra tao andro maro izahay dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia. Miverina indray ilay rahalahy atao Agabo. Rahalahy sy anako, ny fiangonana voalohany dia niaina niaraka tamin'ny mpaminany sy ny fanomezany faminaniana. Jereo tsara ao amin'ny asan'ny apôstôly ao amin'ny Efesianina toko 2 ny andininy 20. Ny fiangonana dia natsangana teo ambony fanoren'ny apôstôly sy ny mpaminany. Tsy miteny izy hoe mpaminany sy ny apôstôly, raha izay dia afaka miteny isika hoe ilay mpaminany tany amin'ny testamenta taloha zany, fa misy apôstôly sy mpaminany
dia ilay apôstoly le mpitarika ny fiangonana voalohany dia tonga ny fanomezam-pahasoavana nentiny fanamasina tamin'ilay fivoazana voalohany tamin'ny andro Pentekosta. Ny olona teo amin'izay ny fiangonan'Andriamanitra. Efesiana 4:4 ny andininy faraika ambin'ny folo faroa ambin'ny folo fa izy nanome ny sasany apôstoly, ny sasany mpaminany, sasany evanjelista ary ny sasany mpitandrina sy mpampianatra ho fanatanterana ny olo-masina ao amin'ny asan'ny fanompoana ao amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Ireo le mpitarika izay nomen'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana ho amin'ny asa fitariana: apôstoly, mpaminany, evanjelista, mpitandrina ary mpampianatra. Natao hitarika ny fiangonana ireo. Raha niresaka an'io Paoly, zava-nisy tamin'ny andro niainana io tao amin'ilay fiangonana izay nitariany io, dia raha ho Andriamanitra ny amin'izay. Zany no namoahany fitsipika ny amin'ny tokony ho ataon'ireo mpaminany ao amin'ny Romanina toko 12, Romanina toko 12 ny andininy fahenina. Satria samy manana ny fanomezana araka ny fahasoavana nomenantsika isika. Raha faminaniny aoka aminany araka ny ohatra ny finoana. Nisy io, nisy ny mpaminany, nisy ny faminaniny, ary dia napetraka ny fitsipikany amin'izany. Kortiana voalohany toko 1:20 ny andininy fahaefatra sy fahadimy. Ny lehilahy rehetra raha mivavaka na maminany ka misaron-doha dia mahafaboninahitra ny lohany, fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafaboninahitra ny lohany, satria toy ny voaratra izy. Mivavaka maminany, mivavaka maminany. Nisy tao amin'ny fiangonana io fanomezam-pahasoavana io. Ao amin'ny Kortiana voalohany toko 12 raha mitanisan'ilay fanomezam-pahasoavana eto amin'ny fanamasina, ray amin'izany indiny fafolo ary ny anankiray manao fagagana, ny anankiray maminany. Misy ilay faminaniny. Dia raha ho Andriamanitra ny amin'izany. Amin'ny toko 4:20 mandriny maminany, mandriny maminany, tiako raha samy maminany, engeny ho mpaminany Jehovah avokoa ny olon'Andriamanitra rehetrarehetra. Timoty voalohany toko 1:7 ary toko 4:4. Paoly niteny Timoty, lay faminanina natao taminao, natao ho anao manokana. Fanambarana avy amin'Andriamanitra no nandraisan'ny Paoly hoe i Timoty, ity tanora zazalahy ity no alaivo eo izy Titosy no mpiara-miasa aminao, fa ireo nandimby ianao. Faminanina tahaka ny nananany Elia, faminanina osory Elisy, fa io no andimby ianao. Faminanina tena nisy zany. Manambara Petera fa ny faminanina ny ken'izy ireo dia ny faminanina avy amin'ny fanamasina. Tsy misy faminanina avy tamin'ny sitrapon'olombelona tany aloha rehetra tany, fa ny mpaminany rehetra dia nisy mifanany Kristy hoy Petera tao anatiny naminany fahasoavana ireo, ary miteny izy arak'izay nitondrany fanamasina azy. Petera 2:20 nanambara nefa Paoly fa tsy tokony atao tsinitsinina ny faminanina, azo atao tsinitsinina izany, nefa noho ny amin'ny fisiny faminanina diso sy ny faminanina santoka zay ampidiriny devoly, dia izy manao hoe zaho toetra ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara. Lava be zany fampidirana izany. Tiako lazaina aminao androany faminanina tsy izy sy ny mpaminany santoka. Zay nilazaiko zay dia karazana savalalana ihany, savasavarana ihany, mba hatakaranao tsara ny tikombara, mba tsy hampatahotra anao mantsy raha ohatra itenetiny amin'ny faminanina diso. Hoenao izay ny ele tsy tiavako an'ilay faminanina io e. Aza mandray vola-tsony azy satria fa be dia be ny vola santoka.
anao ira isika tsanganaka atsika. Alleluia. Mino aho fa fantatro tsara ty tsy hamitaka tsy avoafitaka anao tsony zany taminazy. Alleluia. Ira fasivy eto ianao tompo firanany hoe de se sokafy tompony maso dia alalanao tompo isofinay ty ianao Jesosy Kristy misy
roapingona saina avy am'ireo no toina taridanana avy am'ireo no araha mpaminany ny olona resako zany a mahatakarana hoe le faminaniana tsy izy tsy mpamosa misy zavatra tokony fantatsika telo am'ireo zay nambara ireo a dia tsy izy sampoka tsy avy amin'Andriamanitra mpaminany ny tenany olona manao ny tena no mpaminany misoratena ho mpaminany tsy nandray izany akory avy tamin'ny tompo izy fa izy ihany no manendry ny tena no mpaminany Jehovah tsy naniraka azy akory ary Andriamanitra tsy niteny tamin'ny akory hoe zao teneniny nefa izy dia samy teny manao hoe zao no tenin'Andriamanitra ngamba raha nanao ampamoaka Andriamanitra hoe mandainga ianao za akory tsy naniraka anao ary isaka ny miteny izy hoe zao no tenin'Andriamanitra dia hoy Andriamanitra manao hoe mandainga io izy za tsy nampiteny azy akory ao amin'ny bokyny fanambarana mahitsika hoe ianao mizaha toetra zay milaza ny tenany apôstôly fanambarana toko faharoa ny andininy faharoa fantako ny asanao sy ny fikenesanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao zay ratsy ary ianao efa nizaha toetra zay milaza ny tenany apôstôly ka tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy milaza ny tenany apôstôly nefa tsy marina tsy apôstôly manao ny tenany apôstôly tsy ary amin'ny toko faharoa miresaka ny amin'ilay vehivavy Jezebela ny andiny faharoapolo na izany aza dia manan-javatra nanao aho satria mandevitra amin'ilay vehivavy Jezebela ianao zay milaza ny tenany mpaminany vavy ka mampianatra sy manoloko mpanompoko anao favetavetana sy enana zavatra naterina tamin'ny sampy manao ny tenany mpaminany vavy mpaminany ny tenany ihany izy nanangana ny tenany mpaminany mpaminany olona natsangany olona ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa misy teny manao hoe andiny fa mitory teny mivonono amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana manoro hevitra mananara mafy mamporosi amin'ny faripo sy ny fotom-pampianarana ho avy ny andro tsy azakany olona ny fotom-pampianarana tsy misy kilema ka ngidity sofina izy amory mpampianatra ho azy araka ny filany ary mpiala ny sofiny amin'ny famarinana izy ka hivelo amin'ny angamo misy olona zay manangana pastera ho azy mba anao zay mahafalifaly azy hoe zao torina aminay pastera maminany aminay le loha hevitra ohatr'izao ihany miteniteny anay ianao tapanay ny karamanao ary tsy miaraka tsika raha ohatra ka izy ko moa ka ny afy ivelomana ny tadiaviko a rehefa manome sakafo nareo manome amin'ny fiarakodia katikatra vila dia tia ompitory teninareo ary za dia mirarakaka mihitsy mitsotraniko aminareo hotahina Andriamanitra nareo halleloia tory teny avy amin'ny olona manao zay mafaniny ao amin'ny testamenta taloha Andriamanitra lina tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminaninareo satria Jeremia le mpaminany avy amin'Andriamanitra dia misy le mpaminany laza fiadanana ka ny tsisy fiadanana tsy mampiana ny olona akory amin'ny faotana
dia mitsotra ho ambinina ny anao azo fitahimbe anao. Alleloia. Oizy izy alleloia. Jeremia 4:7 toko 7:20 fitomaniny Jeremia 4:4 ary Andriamanitra niteny tamin'ny Ahaba sy Jezebela hoe mpaminany reninao, mpaminany rainao, ireo mpaminany bala ireo zay nopiny Jezebela, ireo mpaminany manao kely tao aminy, tsy mampitsahatra azy amin'ny faotana. Nahazo karama reo tsy avy amin'Andriamanitra, tsy ampitenenin'Andriamanitra, mpaminany Ahaba sy Jezebela, mpaminany Eolia, mpaminany Satana. Hitantsika eo le asan'ny apôstôly toko 7:11 io Bar Jesosy, ilay mpanao ody Jiosy anankiray mpaminany satroka. Za tsy miteny hoe tsy marina ny faminaniny, mety milaza zavatra tokoa izy, fa izy mpanao ody ny loharano ny faminaniny dia avy amin'ny heriny ilay ratsy. Ny asan'ny apôstôly ilay fanahy mahavaly, ilay fanahy mahavaly toko 4:20 ary zao nisy eo raha nandeha hivavaka izay dia nisy ankizy vavy naminany manam-panahy mahavaly nifanena taminay ary ny faminina nataony nazahoan'ny tompony arena be. Nanaraka amin'ny pôlisy izay izy ka niantso hoe reo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avy indriny zay manoro antsika ny lalam-pamonjeny. Ary andro maro no nanaovan'izany ary sosotra Paoly dia nitodika ka nanao tamin'ilay fanahy hoe mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy, dia nivoaka tamin'izany ora izany indrindra izy. Fanahy mahavaly, ty fanahy mahavaly ty aza meritritsika efa ny devoly dia ilaza zavatra tsy marina foana, indraindray ny devoly no ilaza zavatra marina. Raha niteny izy hoe zanak'Andriamanitra Jesosy, marina izany, marina izany. Raha niteny izy hoe izy andidiny anjely miaro anao, ao amin'ny boribory zany nampiasa verseny izy devoly ary zay mahatonga ny olona any amparany any anaiky fanahy mamitoka fampianarany devoly manome andiny soratra masy ary mpaminany satroka maka heviteny amin'ity baiboly ity mba hanorena ny foto-keviny sy ny fanontany amin'ny teny tombara zay mamokatra zavatra araka an'Andriamanitra. Ao amin'ny bokyny fanambarana toko 6:40 raha misy fotoana ray androany ianarantsika ny momba n'io fanahy mahavaly ny fisehoany. Fanambarana toko 6:40 jereo ny tenin'Andriamanitra. Andiny 7 ary nita fanahy maloto 3 aho tahaka ny Saona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay mpaminany vavan'ilay Egypty sy tamin'ny vavan'ilay mpaminany satroka, fa nandevoly ireo ka manao fagagana sady makany amin'ny mpanjakany tany sy manerana izao tontolo izao mba nangonana azy amin'ilay ady amin'ny avo lehibe n'Andriamanitra tontolo. Manaitra ilay hoe fanahy maloto tahaka ny Saona teo ambavany dragona, bavan'ny Egypty tao ambavan'ilay mpaminany satroka. Fanahy ny devoly ireo, fanahy ny devoly manao fagagana. Faminaniana ataony le fanahy mahavaly maminany misy zavatra ohatr'izao ohatr'izao pisikity koa eny manao maminany hoe isy zavatra ohatr'izao ty andeha ianao zao ety ty ndeha anao ty. Ny olona tsy ndriny zavatra avy any amin'ny devoly trono mba milaza zavatra koa makatahaka ny olon'Andriamanitra izy re sy ny fihetsika ataony tena olona avy amin'Andriamanitra.
ny faminaniana hovokariny izay milaza ny teninao mpaminany, faminaniana hovokariny izay mpaminany antsangany olona fotsiny, faminaniana avy amin'irety olona manana fifandraisana amin'ny devoly reto dia ny loharano ny poira nyty faminaniana tsisy ty na ity faminaniana sandoka ity na le mpaminany sandoka nahoana no misy zavatra ohatr'izany, inona ny antony mahatonga an'izany? mila mitandrina tsara antsika rehetra eto, indrindrandrindra ry mpitory teny namako. Ny loharano ipoiran'io faminaniana tsy izy io na loharano mampiboiboika an'io faminaniana sandoka io ka mamokatra mpaminany sandoka dia avy amin'ny nofo aman-drà, ary lazaiko hoe asany nofo io. Favalo ndiny fahadimy. Ana toko favalo ndiny fahadimy. Fa zay araka ny nofo dia mihevitra zavatra ny nofo, fa zay araka ny fanahy kosa mihevitra zavatra ny fanahy. Nofo misaina ny nofo ary misy faminaniana avy amin'ny nofo, avy aminao ihany. Ao amin'ny Ezekila 7:10-7:17, faminaniana avy ao am-poko, avy ao amin'ny foko, avy ao am-poko, miainga avy amin'ny zavatra hitany maso, tombatombako fandiniako manokana dia miteny aho, mety miteny koa le olona. Baiboly miteny nofo tsy mahasoana inana iny. Jaona 5:7-7:17, Romana 7:7-7:20, tsy misy zavatra tsara amin'ny nofoko. Hoy Paoly, tsy mahazo mitoky amin'ny nofo isika. Ny olona ara nofo dia mihevitra zavatra nofo, miteny araka ny nofo, maminany araka ny nofo, ny faminaniana ataony dia avy amin'ny nofo. Laza ohatra ty ndray maka araka nyty misy tovolahy anankiray kristianina atao amin'ny fiangonana anankiray, misy anabavy anankitelo, tanora zanavavy tsy manambady, izy koa tovolahy tsy manambady. Dia misy fifandraisana izy ireo, mifanerasera. Nitsiry tao am-pony reto vehivavy telo reto ny fitiavana anambady an'ity tovolahy ty. Dia mivavaka izy mba homena Andriamanitra vady. Tonga tao anatin'ny fony hoe ny fanamasina miteny fa izy le vehivavy A, B, D, dia hoe nitenenan'ny fanamasina fa rahalahy X ho vatany. Tena nantona n'ilay tovolahy anankiray A, frera fanamasina ny teny tamiko fa ianao no vatiko. Tonga indray koa ny anankiray B, frera frera fanamasina ny tompony teny tamiko fa ianao no vatiko. Isy le asa lehibe ampanaovan'Andriamanitra antsika. Tonga indray koa ny anankiray, izy telo tsy mifampilaza secret fa samina hoe nahazo révélation.
ianao hoe mino fanofana masina no teny tamin'izy izy telo raha ohatra ka mifana masina no teny tamin'izy ireo dia tokony naresy lahatra koa ty rahalahy ty fa Andriamanitra nanambatra ny Josefa sy Maria sady niteny tamin'ny Maria no niteny tamin'ny Josefa satria olona anankiroa atambatra fa keto le tovolahy tsy nandreniny iny fa reto vehivavy reto ihany no nilazalaza zavatra teo hitanao mialatsiny aby tsy manala baraka akora miteny an'izany tsy mamely miala-bako zavatra mety hitranga fa minanina avy amin'ny filany zany avy amin'ny nofo lay mirehitra loatra le faniriana ty azo vady te hanambady mety manofo koa aza izy amin'ny tovolahy io de raisy hoe nofo ana nofo mitsy afa niaraka taminy io mitsy ny vadiko nefa ilay faharahan-tsaina amilay famaimaizana no faminanina avy amin'ny nofo faminanina avy ao bory avy amin'ny fisainana ihany tsy misy asan'ny fanamasina tokony ambona tokony tana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra amin'izany feo nofo tahaka ny manome fanambarana izany raha tezitra ianao dia hisy feo ny fahatezeranao raha malahelo anao dia hitondra ny tenanao rehetra ny alahelonao raha misy zavatra hitanao dia anetsika ny vatanao rehetra raha misy zavatra reny sofinao dia ary zay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe ny mpikoly teny marina dia tsy mandeha amin'ny fahitana tsy abzaiky araka izay reny sofiny na izay hitany masona hitako reto olona reto tany an-tsena dia mitoroteny momba an'io andro any ary hoteneniko domineko hoe hoy tombo feno faminanina diso toy izany ao amin'ny tontolo mpivavahana kehitriny ny olona nilaza tena ho mpaminany sy mpanao fagagana ny fanasitranany indray maka raha nanao an'ilay fagagana dia nisy vehivavy nitondra sary-bakoly zazakely dia ny finosy no tao anaty lamba tsara dia nanatrika ny fivoriana nataon'io lehilahy io izy ity zany aminany aminareo aza dia niteny taminareo vehivavy eto ty ny zanakao fa ho sitrana iny androany hoy le vehivavy sary-bakoly ity avy aiza le faminanina avy amin'ny fony noho ny fahitany maso tsy marina akory izay ny tenenako hoe avy amin'ny nofo en Deutéronomia toko fahavalo-ambin'ny folo Deutéronomia toko fahavalo-ambin'ny folo andiny faharoapolo faharoa amby roapolo dia tonga dia fandiny faharoa amby roapolo no fakitsika raha miteny amin'ny anaran'i Jehovah mimpaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka dia teny izay tsy nolazain'i Jehovah izany tamin'ny fahasasahina no nolazany mpaminany izany ko aza matahotra azy mpaminany ozy miteny manao hoe miteny amin'ny anaran'ny tompo amin'ny anaran'ny tompo izao no ataon'Andriamanitra izao no ataon'Andriamanitra tsy tanteraka dia ozy izy manao hoe tsy mba Andriamanitra no nampiteny izany fa sasahina no tenenan'io mpaminany io avy aiza le fahasasahina avy amin'ny fo amin'ny manofo mandavatry
firy moa mba micontrôle sy matahotra ilaza teny fampanantena no fiona firma mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'nykofotra mba hijoroana hoe renareo ny fanambaran'ny tompo androany tena zany tokoa ve tena mitombo tokoa ve ny teny hoe zana zay ngamba mety hoe hianatra amin'ny baibolitsika amaky ny soratra masina aho dia omeko to ngatipetrakytsika amin'ny tompo hitahian'Andriamanitra anareo fa ray teny ianao raha mazany tokoa amen fa raha ohatra tsy zany aza mba milaza lainga aza mba milaza lainga aza miteny amin'ny fahasasa ipona fanambarana toko 2:20 anao miteny ny mpaminany indray faminanina avy aminao fio dia tonga noho ny fahaizana amatsaina sy mampahalalàn'olombelo Daniela toko 2:20 maro no azo tondinika ka itony fahalalàna io fahalalàna io mety ho azo avy amin'ny alalan'ny famakiana boky maro amin'ny alalan'ny fanarana zavatra mandeha any amin'ny internet any amin'ny télévision any maka zavatra amire maka devokisan'ire aveo amin'izay masaka re itoro-teny amin'ny alaty iteny aiko mitsy hoe zaho le mpaminan'Andriamanitra manana fanambarana benika olazaina aminareo fiangonana taiza ny loharanona izy taiza tsy mampafantatra anareo ny saim-petsy ataon'ny olona izay na ny nganoangano no fonosay ary tsy avy amin'ny filôzofia fa izao izy ny manana ny sainy Kristy ka mpianatra azy zay manana ny sainy Kristy ary tsisy rafeninay ny tolo-tsaina rehetra avy amin'Andriamanitra aza mandray faminaniana avy amin'ny loharano hafa ripotoro-teny namako raha misy zavatra renao azy ao anatin'ny fonao f'Andriamanitra miteny ao amin'ny eritreritra sy amin'ny saina ao amin'ny fotsika satria ny fanamasina ao am-potsika Andriamanitra ao am-potsika monina ao anatintsika Andriamanitra raha mitoetra amintsika tsy any amin'ny natin-kibo na any amin'ny vavony na any amin'ny tsinay ao am-potsika ao anatin'ny fanantsika zao toetra le feo mandritry ny andro maro zao toetra le feo anatin'ny manomaro dinio tsara mampilamina anao ve izy mitondra fiadananao anao ve ary raha fa maka ny baiboly ianao dia marino tsara izany aza mandray faminaniana avy amin'ny asanofo ekena fa ny météo ane dia mahafantatra manao hoe afana ny ano amin'izao volana dia olazaintsika ve faminaniana zany tsy faminaniana zany fa aiza siansa karaha miteny ny tenin'Andriamanitra oka mpaminany rona teny mahazo maminany tsiraray nareo raha misy tsindriny fanahy eritrano fanamasina feny fanamasina itoerany fanamasina entiny fanamasina dia miteneny ao amin'ny Levitikos toko 10:12 nadaba abio nakafotsy izy ary be dehibe mitoro-teny maka afo tsy ilay afo avy amin'Andriamanitra afo avy amin'ny kafe mafana izany mirehitra izany nefa afo avy amin'ny kafe ny oloko moa dia olona mefo ko mafana zany tsy haiko ny inona ny lazainy teo
Metiketrika fotsiny, metiketrika fotsiny, metiketrika fa tsy fantatra zay zay hoe mitondra makaiza le tena. Hoy amin'ny tena ry mpanompon'Andriamanitra namako, ry fiangonan'Andriamanitra, aza mandray faminaniana avy amin'ny nofinao na avy amin'ny olo, fa raiso avy amin'ny fanan'Andriamanitra izy. Avy amin'ny devoly sy Satana fanamarena ity. Misy lay atao hoe devoly Satana, fahavalon'Andriamanitra izy io, fahavalon'ny mpino izy io, fahavalon'ny asan'Andriamanitra izy io. Mino fisiny izy io isika Jesosy mamonjy. Miasa tsy mety sasatra ny devoly. Hatrany aloha tamin'ny voalohany izy efa niasa. Efa mety amin'ray 7 taona latsaka angamba no miasany. Ary efa manana traika efa maro izy. Miasa andro manala. Izy io dia rain'aina. Mpandainga izy zany. Izy io dia mpamitaka an'izao tontolo izao. Mamitaka ny firenena Europiana izy. Dia ireo zay mihevitra hoe tsy misy Andriamanitra. Marobe ny olona manam-pahaizana zay mandany fisin'Andriamanitra. Ary mieritreritra hifaninana amin'Andriamanitra. Babony devoly mpamitaka an'izao tontolo izao Satana. Tsy olona iray no fitary fa izao tontolo izao mamitaka ny mpanjaka ny tany. Ny olona manakaja sy olona kendro maro eto amin'ity izao tontolo izao ty. Hay ninona mitaka azy. Zany no zava-misy hanika miafina amin'ireny olona ireny zay manao ny tenany hoe ny tonga tala ireny ny famarinan'Andriamanitra. Ary noho ny fahaizany mamitaka dia misy olona nalainy atao mpaminany sandoka. Misy olona ny notaony anao faminaniana diso. Ary misy ireny mpaminany sandoka ireny. Ohatra le hitantsika teo Bar-Jesosy le lampanaoty mpaminany sandoka. Lay fanahy mahavaly faminaniana sandoka. Ary koa ilay voalaza amboky ny fanambarana, ireo miara-miasa amin'ilay biby sy ny dabo mpaminany sandoka. En Deutéronomie 3:10. Zao no ambarany soratra masina 10. Raha tahiny misy mpaminanina mpanonofy eo aminareo zay manao manome famantarana na fagagana, ka tanteraka ny famantarana na ny fagagana nolazainy taminao. Ny momba ny hoe andeha isika anaraka Andriamanikafa zay tsy fantatrao, ka oka isika no koa azy aza miainy ny teny zany mpaminanina mpanofy izany. Fa mizaha toetrana reo Jehovah Andriamanitra reo alalana ho tian'ny Jehovah Andriamanitra ao amin'ny finao rehetra sy ny fananao rehetra ianao. Manareo ny Jehovah Andriamanitra reo ka matahora azy ary tandre amin'ny didiny ka katoavy ny feony sady manompo azy ary mifikira. Misy mpaminany izy mpaminofy manao fagagana. Fa izao izy kanefa izy natanteraka azy ny zavatra anao zay. Izy mitarika ianao naraka Andriamanikafa, naraka Jesosy hafa, naraka filazantsara hafa. Satria misy zany Jesosy hafa izany Kristy santo. Misy mitoro Jesosy manana bevavary gagy ianao maheno, fa izy ireo dia mihany hoe tonga nofy Jesosy. Fa hoy izy zao ny fanambarany ataony. Andriamanitra nidina taty an-tany azafady ny anabavy nanao firaisana tamin'ny Maria. Tanao hoe izay ny tena fivavahany Hebreo, zay ny tena izy. Any anarana hoe Jesosy tsy atao hoe Jesosy asoa sahinina koa. Na tanteraka azy ny fagagana taony tonga mpanankareny ianao satria meny vola.
andriamanitra mpaminany fotsiny fa tianay ity ny tena izy fa rehefa miaraka aminay ianareo omenay vola ampiasainareo etoinay ekolazy aty misy olo zavatra mahory anareo tanteraka ny fanomezan-javatra kanefa mitarika ianao hiala amin'Andriamanitra faminaniny avy amin'ny devoly oresako aminao le Jesosy hafa Kortiana faharoa toko faraka ambin'ny folo malainao fa lasa be ny fotoana Kortiana faharoa toko faraka ambin'ny folo ny andiny faefatra fa raha misy tonga ka mitoro Jesosy hafa zay tsy nitorianay na mandray fanahafa ianareo zay tsy niraisinareo na filazanjara hafa zay tsy nekenareo hay dia mandevitra tsara amin'izany ianareo. Galatiana toko voalohany ny andininy fahaenina fahafito gaga aho raha mifindra faingana toy izany ianareo hiala amin'izay fa niantsona anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa zay tsy izy akory fa saingy misy ny sasany mampitapatapa anareo ka te hamantika ny filazantsarani Kristy fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay nitorianay taminareo oka ho voaozy izy araka ny voalazanay fahiny no lazaiko indray ankehitriny raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay niraisinareo oka ho voaozy izy. Jesosy afaka filazantsara hafa ohatra ny manahirana metrika Kristy sandoka Kristy sandoka filazantsara hafa raha ohatra hoe filazantsara tsy feno filazantsara tapany famarinana tapany tsy mitory ny fitsaran'Andriamanitra mitory famonjeny mitory fitahina fa tsy mitory ny helo mangina ny fitoriana ny helo filazantsara tapany mitory fotana sasany fa tsy mitory ny fotana rehetra filazantsara tapany hafa izany filazantsara hafa mitory fitiavan'Andriamanitra ranoray famirapon'Andriamanitra ranoray fa tsy mitory ny famasinan'Andriamanitra sy ny fahatezeran'Andriamanitra hatramin'ny mpanota filazantsara hafa izany tsy misy fitoriana fotana Jesosy Kristy sandoka zava-dozy io misy fitaka sy lainga ao anatiny tanemany amin'ny mpaminany sandoka makao aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny ambody mitoy izy maro mitsangana izy reny ka nefa gaikana ary na dia lolo mafidiny azy ho voafitany fanambarana toko fena ambin'ny folo andiny fatelo ambin'ny folo fefatra ambin'ny folo fanany devoly mampanao fagagana ao amin'ny Kortiana faharoa toko faraiky ambin'ny folo ny andininy fatelo apôstôly sandoka izy reny mpiasa mamitaka ka mampiova ny endriny tahaka ny apôstôly Kristy tsy mahagaga fa satana azy mampiova ny endriny tahaka ny anjely mazava koa tsy zavatra lehibe tsekory raha mampanompony koa mampiova ny endriny tahaka ny mpanompony fahamarinana nefa ny farany ho araky ny asany ihany. Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fahafito fa tamin'ny fovaka lay lehilahy loto lay mpandika lalàna zay maneho fagagana mamitaka ao testamenta taloha dia misy mpaminany sandoka zay feno lainga sy fihetsaram-pelatsy feno lainga sy fihetsaram-pelatsy zay fa ny antoko fahatelo andininy fahafito mamitaka le mpaminany ao amin'ny tantara voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fefatra amin'ny telo andiny faraiky amin'ny telopolo Mikaia teny tamin'ny fanamandaingany ao anatin'ireo mpaminan'ireo hitanao rehefa manaiky fanamamitaka sy fampianarany devoly ny olona dia milaza lainga amin'ny fihetsaram-pelatsy Timoty voalohany toko fahaefatra andiny voalohany sy faharoa fa mifanahy milaza marina fa miandroriny hiala amin'ny finoana ny sasany manaiky fanamamitaka sy fampianarany devoly milaza lainga amin'ny fihetsaram-pelatsy milaza lainga amin'ny fihetsaram-pelatsy voapetaka ny vimamainy fieritreretany faminanina tonga noho ny antojavatra maro mahatonga an'io manina ny tonga mandeha ranofo le mpitory teny tsy manamasy teny le mpitory teny
tsy manaiky hitoerany fanamasina le mpitoroteny, manao ny asan'Andriamanitra filanjavatra le mpitoroteny, manao ny asan'Andriamanitra azoana tompo le mpitoroteny. Ny zavatra mitarika azy le resaka sakafo, resaka tombotsoaran'ofo, zay ihany, zay tena tsisy tahotra ny elo ho aminy, na izy mpitory aza tsy matahotra ny elo. Fahafahana anao mpanantenay, efa izy aza le vozony faotana, manotany amin'ny afo, manotainga, mamitaka, jangajanga, manao favetavetana, miaina amin'izany izy. Vitany efa mitoroteny, vitany mitoroteny, mpitoroteny mamoa voaratsy, miaina amin'ny fiainan-dratsy, be tsara velantsy, misaritavy, miseho hoe ondry aho, miseho hoe mpanompon'Andriamanitra, miaraka maro, nefa mifono manaraka fo. Tahaka ny Balama mpaminany, nefa ty tambony famarinana, tsy miaino ny firaon'Andriamanitra marina, manety tadiny ny fenoferitreretaka, na dia zavatra tsy mety aza atao ihany. Maro ny mpaminany sandoka mitsanga isotrany koa mangataka amin'Andriamanitra izy, tsy isy eto amin'i Jesosy mamonjy meza. Halleluja! Jereo tsara amin'ny Ezekela 7:10, maminany azoana sakafo, mamono ny fanany marina zay tokony velomy, ary manao tahaka amin'ny Balama ao amin'ny Petera 2:2-10, Jota 1:1. Tonga mpaminany sandoka, rehefa traty ny feremany, mety olo mavotsy tokoa io, saingy lavo, rehefa lavo tsy mibebaka, tsy manitsy teny, mbola tadiavina ihany le pitipitry, mbola tadiavina ihany le masapastera, mbola tadiavina ihany le asana evangelista. Raha tokony anasa azy te, vola tompo, lavo aho, ampio ahary, hoatsaky izy, manana mahazo feny fitsangajangana, tsy mitsaka amin'ny fotana, tsy mitsaka amin'ny fotana. Maro ny mpaminany sandoka, mamoa voaratsy, mangataky tsika mba tsy hisy eto amin'ny Jesosy mamonjy an'izy. Hitatsika ao amin'ny Timoty 2:4, io fanekena fanamamitaka io, fampianarany devoly io ngamba miteny hoe tsy maninana manota ihany ianao, Davida koa anefa nanote, aranina koa ane ohatr'izao hoe any sasany, zay mahatonga ny sasany mampirafy manao vato maro any amin'ny afinafina. Hoe mbola pastera tsara io, pastera tsara tsy manohatra fotana. Timoty 1:5-7, fa ny sasany efa nivily sahady anaraka ny Satana, misy ola manaraka ny devoly, tsy manohatra ny devoly tokony toery. Baiboly miteny toery ny devoly fahavalonareo dia androsotonareo izy. Baiboly miteny aza manana fitoerana ny devoly, izy kosa nefa mampitra dia nanasan'Andriamanitra, nefa tsy andony vidiny afana miaina amin'ny famasina miaraka amin'Andriamanitra. Teo hitoroteny, ho fantatra fa mitoroteny fa tsy miaina amin'ny famasina be. Mamita koa, mamita teny, mila mitandrina isika. Eto am-pamarana na dia miteny an'izao teny zao, teny ho any endry, teny fananarana, teny fampahirezana, teny fampinonana. Ivavaka isika, milony ivavahantsika. Tiako nanao hevitra anao manoloana ny fisiny ty mpaminany sandoka, mitandre mambatsoko fitaka, aza mienina manaraka an'ireny mpaminany sandoka ireny. Tenio ny soratra masina, manao fa tahaka ny lay izy zareo ao amin'ny Asa ny Apôstôly 1:9. Tenio marina ve zany zavatra, mitombona ara-baiboly ve zany, ara-tsoratra masina. Ao tsara miteny Andriamanitra fa izany ninina atao, ekeny Baiboly ve zany, misy toroteny pilazany evo manokana, fa tsy nihevitra Andriamanitra niteny tamin'ny Ezekely, nataoko hompitily ianao, za mandidy ianao, ohatra miteny loko mivavaka no entinao ananarana azy. Zay ny rahalahy
mpanompon'andriamanitra no tokony ataontsika. raha mandinika ny soratra masina isika dia mahazo jiro fa ny tongotra sy fanazavana latsika ny ten'andriamanitra. fa manino ty olo ty tsy mba mitoriny ty, manino izy ty tsy mba toriny ty, reto ny voasoratra ty na misy fivoriana mahafinaritra nentanentana miteny mozika sy ny koraly ao dia misy ota lehibe any ao amin'ny maso sy hitany akory ny anesorana ny hafa tandrema ny ampamina samy oketeny mpaminany ny olonatelo rehetra mantatra kortiana voalompoko fefatra ambin'ny folo andimy fasivy amby roapolo zato toetra ny zavatra misony mafy zay tsara. Tesaloniana voalohany toko fahatimy ambin'ny faharoapolo faharoa amby roapolo, Jona voalohany toko fahaefatra andiny voalohany fahatelo. Aza mino ny fanahy rehetra izato toetra ny fanana avy amin'Andriamanitra mihitsy. Raisy ny fanomezam-pahasoavana ento mamantatra fanahy samihafa. Kortiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andimy fahafolo. Oka nanana ositra avy amin'Andriamanitra. Nandray ositra avy amin'Andriamanitra ianareo i Jona voalohany toko faharoa andiny faharoapolo sy fahafito. Tsy mila ampianarina tiavo ny famarina. Izay mandray ilay fanaty ty famarina, izany manoloran'Andriamanitra anao hiny fa tsokevitra. Ny fanontana ao amin'ny tsy famarinana ho an'izay very satria ireo olona reo notolorana famarinana fa tsy nandray. Tsy tia ny famarina. Ahiko ny ten'Andriamanitra beba miala amin'ny fatin'olona teo ny toko aza mijery sariraty tsy favetaventana oko manto ozy hoe aha tsy ekenay zany manelinkelinanay eo nefa fiarahamonina zany miteny ten'Andriamanitra. Aza manaraka mifanono zao tontolo zao, aza ty zao tontolo zao na zavatra eo zao tontolo zao. Fa raha misy tiany zao tontolo zao tsy ao anatin'ny fitiavany ray zao ny fivavahana madio eo anatin'Andriamanitra ray mamaky ny kampo sy mitorateny amin'ny any miao tena tsisy petipetina avy amin'izao efa tsy raisiny zany. Tiako Jesosy mamonjy fa za tsy anaraka Jesosy mamonjy, Jesosy tsy manaraka ny toetrandro actualité, Jesosy mamonjy lania, Jesosy mamonjy izay mila manaraka ny fomba fitafy ny Europiany. Hafa ny fitafian'ny olona migadra, hafa ny fitafian'ny olona tsy any ampigadrana. Ny fitafinao manambara zay Andriamanitrao. Ny fitafiny mpaminany bala hafa, fitafiny mpaminan'Andriamanitra hafa, ny fitafiny zanak'Andriamanitra hafa, ny fitafiny zanaky ny devoly dia hafa. Sady aingo sy fahatsara-tare ny fitafiny ilay notafianao no famantarana maha-kristianina anao. Ahoana ho ny inona fa kristianina anao nefa mitafy taka ny fitafiny mpivaroteny mampiseho ny nofo amin'ireny fomba fitafy ataon'ny vehivavy marobe ankehitriny mampiseho vatana ireny. Rahalahy sy rahavavy, tiavo ny famarinana famonjy anao zany. Mino ny mpaminan'Andriamanitra mpitoro ny teny manao. Na dia maro azy no mifidy ny lalana tiany aleha satria tia andehany amin'ny lala malalaka. Ary mety mahaforola maro tokoa izy ireny. Ary be dia be ny makany. Ary mahay manao organisation mampifalifaly olona izy. Kanefa jamba mpitarika jamba izy. Samy manekady lay mpitarika sy olona tariny. Fa andeha ny feon'ny tompo izy any oriny. Zay rehetra manao amiko tompoko niditra mifanjakany lanitra fa zay manao sitrapony raiko zay ny lanitra. Maro nanao amiko hoe efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay, ngamba ny teny hoe nanao trano be zay, nanao asa lehibe zay, nanao boky maro samihafa izay nampielezanay ny fotom-pampianaranay nefa fotom-pampianarana tsy mitondra olona ho any an-tanitra koa.
mela amiko anareo mpanamena na miteny aza nareo famantarana sy famelana. Ianao ny mpanompon'Andriamanitra maro izay dia te ilaza aminao tsy ho enteratena fa tonio zay raha zay ilay ato tsy misy olona samy toro zay zavatra toriana eto. Tiako no miteny anao amin'izany. Mitady hafa olona ianao, mitady hafa fiangonana ka samy toro ny zavatra toriana eto amin'ity toerana ity. Karao Andriamanitra ny amin'izany. Tsy afenina iny maro, tsy katrona iny ten'Andriamanitra, tsy amboamboarina izany, avelana iteny Baiboly. Masosoratra masina, fitazana ny famarina, fantsiana sy diso. Aza atao tsinitsinina ny faminaniana. Manana zavatra tenenina amin'izay te ho mpitoroteny aho. Manana zavatra tenenina amin'izay rehetra ao anatin'ny fanompona ny fitoriteny aho. Manana zavatra ho tenenina amintsika aho. Miteny amin'ny tenako aho. Manana zavatra ho tenenina amin'izay tompona andraikitra amin'ny asan'Andriamanitra aho. Oka ho tena mpaminany tompo marina ianao. Alaviry io ny otany farizeo. Amen. Manao tafika masina efa atao zanaky ny olona ary misy ho marina amin'ny masony olona fa nefa dia tsara velatsy. Manao takany fasana amin'ny lanitra fotsy afepena avokoa amin'ny alana palitao kravaty sy mietsiketsika maro samihafa ny olona ao anaty lay romaka sy taona maty tsy famononana filana tsy voaomby tsy fakabavana amin'ny tenin'Andriamanitra. Oka tsisy an'izany amin'ity sosony. Manofoza loharan'ny fambeninao, manofoza ny loharan'ny fampianarana entinao, manofoza ny loharan'ny tenin'Andriamanitra entinao. Eo amin'ilay loharano efa namboarina. Halleluja! Ny Baiboly na ny soratra masina velo ny loharano manofoza fitoritena. Ary koa ny batisa ny fanahy masina, ary tokony feno fanahy masina ianao. Zany eny no atonga Jesosy miteny mipetraha eto an-tanàna mandram-panafinanareo ny ely aveny amin'ny ahy. Satria raha tsy ao io fafino ny fanahy masina io dia tsy afaka tenin'Andriamanitra ianao. Okanana famezam-pahasoavana io. Oka ho amin'ny fiantsona sy ny fifidianana ary ny fansorana anao ho amin'izany afatra izany. Mivavamba ho amasinina ianao, mivavamba ho masina ianao. Ary amin'izay Andriamanitra dia hiaraka aminao sy ho aminao. Ary ampiteny ianao izy, ary ny tevory tsy anana fahefana ny mesainanao ampitozy. Na mitaka anao, tena tiany devoly sady toriteny no manoto. Tiany devoly sady tondra fiangonana no manoto. Tiany devoly zany. Mitady arizany ny devoly. Mandehandeha takaliona mierina mitady zay raha. Mahafaly azy ery ny mandavo ny toriteny amin'ny fitiavam-bola, amin'ny fitiavan-tena, amin'ny fitiavana voninahitra, avinavina sy fitrehiana sy fihebem-pona, ary fankalana sy fielona, ary vety amin'ny torin'ny Kristy amin'ny vety amam-belatsi, amin'ny fielonana, amin'ny fahatezerana. Voaratsy. Nga misy manana zany, dia manitra mety. Amin'ny Jeremia milaza ny heloka sy fahotana zay tsy zakan'Andriamanitra teo amin'ny Israely, ary tokony ho alavirintsika izany fahotana izany. Jeremia 4:7-10. Fa zavatra tsololo no nataony olo, efa nafoy aloharan'aina izy, ka nitady lavaka famirindrano ho an'ny tena, zay mititrika tsy matandrano. Maro ny mpitoroteny tsy manofin-tsoro ao amin'ilay loharano faminanena, ao amin'ilay loharano mampitoroteny azy. Jesosy Kristy zany loharano zany, Kristy zany vatolampizany. Tsy manontany any tompo e, tompo ao ina no teneniko, tompo ao ina no lazaiko, tompo ao ina no soratako amin'ny kahier fandraisako anao ty.
Inona ny tianao ambarako ny fiko na malala aza fa ny finoana avy amin'ny toriteny teny Kristy tsy manova ao amin'ny Kristy izy toriteny kamo mivavaka tsy mandroalika milony karany bibitra toriteny be resaka tsy manamaso tena milony anaovany toriteny sasa foana maka avy aiza le loharano avy amin'ny seglementa avy amin'ny sakafo avy amin'ny resaka kristelo izany na tonga azy toriteny tsy mamoa toriteny tsy manany afatr'Andriamanitra toriteny tsy manindrona mpanota mba hibebaka sy tolobatana ho an'Andriamanitra tsy mahampisy le fifoazam-pana dia io ny tena tsika rahalahy mpanompon'Andriamanitra misy mpaminany sandoka misy iray isary zaniko eo aminareo saotenao zany pastera otsika ty saotenao zany evangeliste sotenao zany inona ny zava-misy marina ao anatinao misy fahononana aveo misy fankatobavana aveo misy faneketena aveo misy fatahorana an'Andriamanitra avao mangataka isika mivavaka isika Andriamanitra masiny ny mpanomponao rehetra diovy ny fony ampio anana fo marina sy tanteraka ho sary-piariny amin'ny voninahitra ao ho tena mpaminanao marina anana ny teninao halleluja avy aiza ny loharano ao ny fanahy masina tsy amikelina mipatanjahana fa mifanako Jehova halleluja raiso ny fanahy masina okofeny ny fanahy masina azo herenao milatsany fanahy masina amin'ny andro farana andatsako ny fanako amin'ny nofo rehetra mpanompoko lahy mpanompoko vavy andatsako ny fanako aminany ireny engeneko latsaky Jehova ny fanahy mba ho mpaminany avokoa ny olon'Andriamanitra rehetra ka nalàna vavy dia anana ny tenin'Andriamanitra ary efa mitsidika ny fiangonana Jesosy mamonjy anao dia tsapanao mihitsy zany tanan'Andriamanitra mikasika izany fanan'Andriamanitra mitondra ny teny ny mpanompon'Andriamanitra mampirisika mananatra mampahery ary mampianjanja ny zava-miafiny olona ary diakoka ny olona hoe ato amin'ity toerana ity tokoa Jehova satria nandeha ny tenin'Andriamanitra izany halleluja mafiry ny manio ampiasain'Andriamanitra ao zany tikanao hitsangana ankehitriny horavany iny asan'ny devoretra ary teneniko izany mba hisokatra ny masony tsiraray avy mba tsy ho fafitaka andreny mpaminany milaza hoe mpaminany aty fagagany fanambinany arena vola zay tsy ho am'zanytsika tsika tonga eto antoko fisiany Jesosy mamonjy nanao sitrapon'Andriamanitra taonao fanao an Jesosy ilasa ny tenin'Andriamanitra madio fiangonana araka ny tenin'Andriamanitra mamokatra toy mpanaraka an'Andriamanitra olona taritina ho any an-danitra halleluja fanahy masina am'mangy fanahy masina ikasiky mety tsy afaka miala mapastera tsony ny pastera fasa fivelomany ty fa taty foana hatramo zay aiza ndray ny asa hitako io foana ianao izako no afaka androka eto sy atsy afaka androka besebetsy afaka androka za paster tafonjanako piasa mamitaka ratsy fada tsy mitondra ny tenin'Andriamanitra mifadivo-po mamoa voaratsy oka ho mpamina an'Andriamanitra mariny ianao tsona mpanao batisy mpaminany lehibe feno fanamasan'ny tany lebindrena marina sy masina zanjonay zany toy ny jiro mirehitra mitondra fahazavana
aza matsaka any amin'ny loharano hafahafa. Fampianaran'ny fiangonakafa no ety loatra loharano hafa samy mpiaro amin'izany zay. Atao amin'ity loharandry aza miady lavaka tsy matandrano tsy matsitsy any ireo no atsaka misy loharano velona loharano fampianarana boiboika. Halleluja. Zany lazaiko ho fiarovana antsika amin'ny fitadiavy. Mivavaka isika izao averitsika lera teo sakafo tompony masonay da ihainao zay. Halleluja. Eto ianao